manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Afaka mitany fiainana seria sotra Jesosy Senhor está até a tanana o anle Jesus Cristo tikinora kipun masnoa dia nana tanana o mlancha tanana o dran mbola ifantao anatin'ny fanatrehany fanahy masina indrindrandrindra ho anao vehivavy zay tonga eto amin'ity toerany androany antsoy fanahy masina mba hanome fahendrenanao antsoy fanahy masina hitarika anao antsoy fanahy masina hanolo-tsaina ho antsika rehetra zay tonga eto aokenao iantsoantso ny fanahy masina amin'izao fotoan'izao fa manomboka mamangy atsika eto amin'ity toerany androany fanahy masina manomboka hikasika olona maro eto amin'ity toerany ity fanahy masina manomboka hitondra fitsaharana ao anatinao fanahy masina manomboka amelombelona ny ara-pananao fanahy masinao tonga soa etonao ianao le ray be fahasoavana sy indrafo ianao lehibe indrafo fanahy masina androany zay fanahy masina dia miandrandra anao androany zay fanahy masina dia mandray anao androany zay fanahy masina niarabanao zay fanahy masina manomboa faofao amin'ny lanitra ny tananao dia okenao andray ny fanahy masina iarahaba ny fanahy masina amin'ny fonao rehetra fa tonga soa eto fanahy masina andro Izany tonga eto androany oka izy andray ny heriny fanahy masina oka ianao androany andray ny kasiky ny fanahy masina oka tsy tahaka ny nidiranao teto ny voanao androany fa tena ofeny ma tena atsapany zany kasiky ny fanahy masina zany raha tena mifantoka ianao tonga eto androany ny vatanao ny présent eto fa fanahy masina kosa any agnatin'ny tokantranonao any amin'izao fotoan'izao ihany koa miregle ny situation sarotra rehetra ao anatin'ny tokantranonao miregle ny ara-bolanao izy miregle ny olana rehetra zay misy eo amin'ny fiainanao izy Idera-n'Andriamanitra zay anao raha misy zava-magneno aminao soufflé ino anao vehivavy teneniko zany ampagninovo fa tsy kaniany mboagnena mangataka aminare lehilahy zay mboagnena hely niany mboagnena hely zay niany fô
satria miany andronay vehivavy fa magnena ho an' Jesosy zay a de andeha ho an' Jesosy atsika de ho anao vehivavy aza magneky mipetrapetraka zagny anao niany fô mandeha izy mba tegna ho feno voninahitr'Andriamanitra tokoa ianao. Halleluja! Asiva halleluja mafy be ho an' Jesosy. Dao are família manulutana mandei afatokisa Jesosy. O será tandrema minyanty Kristy sy malalaka bevaravaragna fahety Jesosy milanao iaraka iamy iagny tsare vehivavy matahotrany Jehova ho teragny. Milanao Jesosy milanao iaraka lemany iagny tsare sare evany faradisa sare erany mandeha makany tsy maintsy bevaka ataradisa minanara Jesosy mila velo fanahy masy amizay vao kompleny fe eza tina ho an' Jesosy Mbola tsy ampy izy teo a izy mbola vonina andeha an' Jesosy
sao dia misy vehivavy mipetrapetraka akaikinao asaivo mitsangana izy aza magneky mitsy izy raha mipetraka akaikinao akeo fa asaivo mitsangana izy dia atsika jiaby ny asa mandray anjara daholo a zay vehivavy tonga eto lehilahy koa mandina dia zany a halleluia halleluia glory Sacrifice son fils pour nous sauver. Il est grand, oui, il est grand. Car il a sacrifié son fils pour nous sauver. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car il est grand. Alléluia, alléluia. Et la grâce aussi. Alléluia.
Satria mbola misy anjara ho anao koa sakafo avakeo indrindra fa ho an'ny vehivavy dia tsy mba faly anao 2 andro tsika zay teto fa 3 andro ny anazy fampianarana tegna za aloha tegna regniko tsara le izy tsy haiko nelinao dia tokony faly anao mandio ho an'i Jesosy satria tsisy nampianatra zegny anao tany mety nisy nampianatra anao fa zavatra hafa dia Jesosy zao nampianatra anao nampianatra tsika vehivavy tsy atoritsika moa izy fa secret-tsika ozy iny maman zay dia mandiza mafy anao ho an'i Jesosy dia zao apetraka tsika ndraiky lehilahy tsy hoe magnambanimbana re lehilahy sagnatria fô mbo asite tagnana ho an'ny viavy re zare mandia zay mandia zay viavy dia lehilahy zegny miteka dia mbo mandiza ho an'i Jesosy anao androany dia mety anao le malemilemy andavanandro tsy mandia regny fa atao tsy tokony misy olo misy malalaka karaha an'io mitsy amin'ny couloir eto rehefa ry tonga dia mirogno ary jiaby ndao are 1 2 1 2 3 4 Hari, Jesus. Não,
Tana mafon fandarana manara. Alléluia. Mazawati toerana tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny ray izay nandanitra aho noho ny famindram-pony sy ny fahasoavana mbola tafatoetra atoziona amin'izao ora sy fotoana zao. Misaotra ny papa sy maman koa izay namelana hitarika ana agnatin'ny fijoroana vavolombelona amin'izao hariva zao. Misaotra tsika jiaby koa izay manana fo tian'Andriamanitra. Tsy nijery toetrandro fa tonga eto amin'ny fanatrena mankasitraka ny mahafatongavatsika jiaby. Halleluja. Tonga amin'ny fijoroana vavolombelona tsika dia magnasa ny madamo Ando, madamo Nenety, madamo Adeline. Natao tompo taminao atao tsotra sady mazava. Madame Anto ny anarako amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Fifaliana lehibe ho anay menakafy no afanay mamerina voninahitra ho an'Andriamanitra fa feno herintaonandroany ny diranay teto amin'ny fiangonana Ziona Fraisa. Alleluia. Betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tao anatin'izany ary nisy fiantraikany lehibe nateo amin'ny ankohonanay nateo anivon'ny fianakavianay nahatongavanay teto amin'ity toeran'ity ka makasitraka ny Jehovahandriamanitra mitarika anay eto izahay. Alleluia. Nenety anarako amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Voaray volana sy tapany ny vavahako tamin'ity toerana ity. Dia efa nahita fahatsarana satria alohan'ny idirako aty mivarotra ny asa koa sady miasa za. Dia tampivarotana andro alahady very volan'olona izy io agnaty poketra, vola mandeha 4 millions zany izy io. Dia teo za tena hoe niasa aloha hoe aiza Jesosy ahitako volan'olona za mbola tsy nivavaka tamin'ity toeran'ity. Andro talata za nahita toroteny zareo mivavaka tato hoe io anao io izy raha misy olana dia manantona an'Andriamanitra. Fa misy fotoana ozy androany atao aminay talata ozy dia raha mety aminao dia tongava dia tonga teto tena nangitikitika hoe aiza Jesosy zany toerana zany fa andehanako. Rehefa tonga teto talata riva nanomboka larobia nisokatra io fandraraha koa nandeha hivarotra koa hatramin'ny iny ziska zao dia herinandro ny vavahako dia tafaverina ny atsasabolana io 4 millions io zany. Dia mivavaka foana isaka talata lakamisy eto dia nifadianina teto andro raika zoma. Avy nifadianina zoma nahazo telefona hoe misy asa nataoko zay tamin'ny taona lasa karaha matelo volana efa tsy nieritreretiko hoe ho azo dia niantso hoe tongava rapitsy fa omenanao ny volanao dia averiko an'Andriamanitra ny voninay. Madame Adeline nagnarako amerina voninahitra ho an'Andriamanitra. Amin'ity Ziona Fraisa ty tegna magnaraka atsika tokoa ny fahasoavana. Aza atao fahazarana, aza atao hoe karaha zavatra tsisy dika zany ilay atsika magnano iskiravana hoe magnaraka atsika ny fahasoavana fa tegna magnaraka atsika mety. Zavatra nangatako tamin'Andriamanitra tamin'ilay farany taona hoe ozy pasteur hoe sorato zavatra tianao angatana amin'Andriamanitra dia sorato dia jereo visika teteka. Dia zavatra nangatako zany za tsy nangataka vola, za tsy nangataka kino fa tegna nangatako ilay ara-panako zany mba mpitomboan'Andriamanitra. Dia misy pasteur koa zany nitoriteny teto ndray mandeha zany teninanany hoe hitagnanao io izy raha misy olo marary ozy ivavao ozy fa andramina ozy fa
ho sitrana ozy ireo dia narary zagny zanako tandragno takao dia nivavako re zaza reo amaraigna any igny dia efa lasa nianatra fa sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra dia nomaly koa zagny zaho a nomaly za narary nefa efa reniko ilay titre ny torotenitsika teto nomaly mangetaeta be zagny foko tia heno izy nefa za tsy ho tonga aty fa tegna narary nandeha raha be zagny za mikaka dia narary dia avy namako igny andeha anaognana andeha hivavaka nomaly zaho za tsy afaka fa za marary salama be osiko za io dia farany avy teo izy reo miseko sady anao marary midoko ao izy fa izy mandeha agny zany izy karaha ilay izy nagnano anjagny mihitsy zany teny hoe zaho andeha tonga dia nitsangana za avy tambony fandriagna andeha averiko an'Andriamanitra voninahitra nalaka rano za tagnaty tasy nivavako rano mangatsiako pompotany a no hoaniko io dia sitrana za amin'izao fotoana zao faly be za averiko an'Andriamanitra ny voninahitra. Alléluia, anao zay tonga akato io za miala tsony fa misy fahasoavana. Amen. Tia tanantsika ho an'ny fandarana magnaraka. Alléluia. Ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana 31:10 milaza manao hoe izy no mahita vehivavy tsara fa ny tombany a dia manoatra lavitra noho ny voangy. Amen. Tiarabanao androany indrindra atsika vehivavy rehetra miarabanao hatratra ny fetin'ny vehivavy. Amen. Ary miaraba manokana koa ny renintsika izay mitantana zao juna firaisana zao ndao zasy anao tia tana mafy mariky ny fiarabantsika anazy fa manana atsika manana azy eo ary men'Andriamanitra reny miavaka atsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe moa no mafahako hitondranao anatin'ny filazan'ny rano fiangonana andray androany ary misaotra ihany koa ray aman-drentsika dia ny apôstôly David Rakotonandrasana izay manome tombonandro indray afaka hitondranao ao anatin'ny filazan'ny rano fiangonana amin'ny alahady 9 volana marsa 2020 sy 2020. Fisaorana lehibe no atolotra anareo fisaorana lehibe atolotra atsika vehivavy rehetra izay nanatrika ny semaniry teto nandritran'izay 3 andro izay. Andriamanitra ny ameny voninahitra ho atsika vehivavy tsirairay avy. Amen. Dia tia tanana mafy fon'Andriamanitra fa mbola mitohy fetin'ny vehivavy. Amen. Amin'ny asabotsy ho avy izao tsika vehivavy rehetra dia andeha hitsangatsangana folo pointy. Tia tanana ho an'Andriamanitra. Mbola mitohy fetin'ny vehivavy io dia raha liana amin'izay fandehanana folo pointy izay zany ianao dia ny saran-dalana amin'izay 55 000 francs na 11 000 ariary. Ny saran-dalana veriko 55 000 francs na 11 000 ariary. Ny fandoavana an'io saran-dalana io dia ny alakamisy ho avy izao. Dia raha ianao zany anatin'ny sampana any dia omena ny présidente ny sampana ny frais-anao raha ianao anatin'ny fikambanana. Fa raha ianao kosa zany le olo-trotra nefa mba te handeha ianao amin'ny andro tio dia afaka manatona ny prisy ianao vadin'ny pasteur Amanda manome an'le frais. Io izy vadin'ny pasteur Amanda. Amen. Ny fiangana moa dia amin'ny fito ora tsy diso zany miala eto. Ozy an'izay hoe rehefa voatarany amin'ny 7 ora ianao efa maty telefôna. Dikan'izany amin'ny 7 latsaka fefana zany anao tokony efa ho tonga eto satria amin'ny 7 pile zany tomobile miala eto. Dia tokony tsy ho tara zany ianao fa amin'ny 7 latsaka fefana ianao tokony efa tonga eto. Amen. Dia samy mitondra sakafo sahaza ho anazy amin'ny fotoana io. Raha ianao zany mitondra zanaka maromaro dia fantatrao le sahazan'ny zanakanao. Amen. Amin'io 14 marsa io ihany koa dia mba andeha hitsangatsangana anao baolina ihany koa ny lehilahy ny asabotsy zao. Amen. Fotoana anareo lehilahy zany dia ao amin'ny sezera tsy milao amin'ny 2 ora. Amen. Fadarana manaraka fivorian'ny sampana intercesseur rapitso alatsinainy amin'ny 12 ora sasany. Fanamarihana tsy maintsy tonga ny mpikambana rehetra anatin'ny intercesseur. Ho anao ihany koa zany raha maniry hiditra anatin'io fikambanana io dia manasanao tonga eto rapitso amin'ny 12 ora sasany. Ao aorian'izao fivoriana izao dia mivory ny vehivavy ny fahasoavana. Raha tapitra zany izao fivoriana izao dia mivory vehivavy ny fahasoavana. Ny amin'ny selula antsika anatin'ny quartier mbola mitohy hatrany ny selula ao Ambalamanasy izay atao amin'ny
école Mon Jardin manomboka amin'ny roa sasany mitoy araka izany ihany koa ny cellule Mangarivotra ao ambadiky ny hôtel Melville isaky ny alatsinainy amin'ny roa tolakandro izay atao an-tranony madame Mami. Mitotaka izany ihany koa ny cellule eo amin'ny Basaindrano isaky ny alarobia manomboka amin'ny roa sasany. Tahaka izay ihany koa ny cellule Kirira Avaratra ny alarobia amin'ny 9:00 ao an-tranony madame Catherine. Dia mbola mitoy araka izany daholo ihany koa zany cellule antsika anatin'ny quartier tsirairay avy. Dia raha manakaikikaiky anao zany reny quartier reny dia angaviana ianao mba ho tonga any. Amen. Dia ny fandaharam-potoanantsika indray mandritry ny herinandro. Ny alatsinainy maraina dia misy ny maraim-panotsorana izay manomboka amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 1:00 sasany. Raha ianao zany mbola hiditra hiasa amin'ny 7 mbola malalaka tsara satria amin'ny 1:00 sasany tsika no mirava. Ny talata sy lakamisy dia misy mivavaka fanafana eto manomboka amin'ny 7:00. Ianao zany raha ohatra hoe mararaka mila fanafana na misy zavatra tianao afana aminao any misy olona afaka mandray anao foana eto manomboka amin'ny 7:00 sasany. Talata sy lakamisy ihany dia misy fotoana bavaka goavantsika amin'ny 5:00 sasany ka hatramin'ny 7:00 sasany. Izay fotoam-bavaka ohatran'izao atrehantsika izao ihany zany. Dia ny zoma dia misy vavaka fifadikanina eto izay manomboka amin'ny 7:00 ka hatramin'ny 3:00 atoandro. Dia ny alahady miditra amin'ny misy fotoam-bavaka indroa ny maraina miditra amin'ny 9 ka hatramin'ny 10. Dia miditra amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ny deuxième culte. Dia ny hariva dia miditra amin'ny 3 tahaka izao atrehantsika izao rava amin'ny 5 sasany. Dia mbola mitoy araka izany ihany koa ny émission amin'ny TV Plus manomboka amin'ny 2 tolakandro. Eo ihany koa ny amin'ny radio RTE talata sy lakamisy izay amin'ny 12 sy fefany atoandro ary ny sabotsy amin'ny 7 alina. Amen. Ndao asianao ity tanana mafy andraisantsika ndray aman-drenitsika. Alléluia. Arabola kaikinao tsara eko hoe mahita anao ndre tena hita mihitsy fa feno voninahitra. Amen. Voalohany za dia tena te hisaotra an'Andriamanitra manokana ny amin'ity androandroany ty. Misaotra anazy satria nagnino me tsy mba nasiany hoe journée de l'homme fa nataony hoe journée de la femme satria important be anatrehan'Andriamanitra atsika vehivavy. Dia tena hisaorantsika anazy satria tsika koa mba nataony vehivavy dikan'izany tsika misy raha ilaigna anazy. Amen. Misaotra atsika rehetrarehetra tahin'Andriamanitra atsika. Dia misaotra mpiandraikitra rehetrarehetra misaotra tena misaotra fa tena fahasoavana miampy fahasoavana ny fiainantsika. Alléluia. Afaka mahazo toerana kely tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia eto za dia te araba manokana an'izay vehivavy rehetrarehetra tonga eto tononoko mba tena ho vehivavy mahery ho ampiasain'Andriamanitra atsika. Tononoko fa tena ho vehivavy tombo fahendrena, tombo fahalalana, indrindra tombo fahatahorana an'Andriamanitra. Tononoko vehivavy rehetra izay tonga eto vehivavy ho feno voninahitra ary manam-bola be. Be atsika re manomboka iny ihany fa tsy ho sahiram-bola koa azy. Amen. Amen. Dia iny ihany atsika fety dia tena hifety tsika. Rehefa zanako ziona mifety zany dia tena mifety marina. Sady zany? Dia miomana zany ny vehivavy fa hifety atsika. Dia mety gaga atsika nagnino me zany tenue reto ohatrany samy manana ny anazy. Satria amin'ny mahaziona firaisana atsika dia afaka mivavaka amintsika daholo ny olona rehetrarehetra. Ary même na dia any ampitany ranomasina raha dia afaka mivavaka akato. Agnano acte prophétique atsika niany fa misy ny 5 continents miakatra aketo dia tsy ho ela dia ho isy karazana firenena marobe hivavaka amintsika akato. Alléluia. Ny fotoana ny vehivavy niany zany tegna natao hoe fotoana na hoe acte prophétique. Misy 6 provinces dia misy 5 continents. O acte prophétique ho an'ny ziona firaisana izy fa
ho feno an'izany olona rehetrarehetra zany hivavaka amintsika kato tsy ho ela amin'ny anaran' Jesosy. Dia eto am-piandohany za tegna hoe tia hagnentana antsika vehivavy satria mba andeha hiala voly tsika amin'ny herin'ny any. Antsany kely fogna le datin'ny baolina sy fitsangatsanganana antsika ny fanindry. Fa raha tsy ny fanindry izay viavy jiaby iny andeha nagnano spectacle takagny fa na dia nahitanay fogna adversaire nareo fa resy. Alléluia. Satria izay vehivavy reo misy rany agnatiny eko vao présence ny mitsangana ake fogna efa resy adversaire. Sady zany raha mba azon'ireo portegna datinareo dia mba nyreportegna kely mihitsy. Dia mba magnentana antsika vehivavy rehetrarehetra mba andeha hiara hitsangatsangana antsika misabotsy zao. Raha manambady ianao dia miaraha tsara mivady mba andeha hiala voly hiaraka amin'ny vehivavy ampiangonana hoe za. Dia ny frais efa regnitsika take 55 000 francs aller retour. Fiaingatsika amin'ny 7 mandraigny. Dia mba miangavy re za mba amin'ny andro nitsika mba magnano vazaha e. Tsy mahazo magnano lera ngasy fa koa fa tara lera. Dia tsisy telefônina neny magneno intsony andrasy za fa mbola ho avy. Fa manomboka amin'ny 7 latsika fa efa nefa vonoko telefôny satria za tsy te hoelingelengny neka amina telefôna amin'io fa mba te hiala voly za. Dia mba magnentana antsika rehetrarehetra tongava fa mahafinaritra. Amen. Dia mba tiako tsika vehivavy rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana zao. Zay vehivavy. Dia amin'ity hira ity le hira raha iraintsika mety efa regninao izy ity tamin'ny télé, mety efa regninao izy tamin'ny radio. Fa hiaigno mihitsy le tononkira iniany. Satria anao dia vehivavy mahery. Dia mba hiainana le satria hoe plaisir fotsiny antsika miran'le hira vehivavy mahery feno fa mba tegna mahery marina venao rehefa miatrikady. Mba tegna manana fahendrena marina venao io. Hiainantsika le hira fa tsy hiraigna fotsiny. Amen na alefaso ary. Dia mandiza anao raha vehivavy anao tonga aketo dia mandiza fa androtsika niany. Aza magneky resin'ny pasteur fa tamin'ny deuxième culte izy nagnano danse zay mihitsy taketo tamin'izany hira zany. Dia aza magneky resiny anao raha viavy niany fa izy lehilahy raha nahay. Viavy mahery feno fahendre tavily afa miresaka fitoranay viavy mandroso miaraka mano tsy resiny any satria akilany to.
mbola tsy mipetraka antsika ne manonona za nizaniza mananjanaka vehivavy eto tononoko zay ho zanan'izay a ho zaza endry a ho zaza irin'olona ary ataoko hoe 10 15 20 ans a ho première dame any Madagasikara io zanaka vavinao io alleluia manonona za ho izy vehivavy avy ajony ho lasa premier ministre manonona za ho izy vehivavy apetraka Andriamanitra amin'ny toerana avo a hitantana zavatra maventy be mihitsy a amin'ny anaran'i Jesosy a amin'ny anaran'i Jesosy a tononoko ny fahendren'Andriamanitra hitoetra ao anatinao a afahanao a hitantana sa hitarika an'io zanako vavy io a amin'ny anaran'i Jesosy a amin'ny anaran'i Jesosy a tea tanana antsika dia afaka mahazo toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Anomana fanatitra antsika ne mino za fa niomana anao n'olotra fanatitra ho an'Andriamanitra anomana fanatitra antsika dia rehefa niomana anao ny amin'izay fanatitra zay a dia asandrato an'Andriamanitra ny fanatitra ao a fa hivavaka antsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a androan'izay dia manolotra fanatitra miseho eto anatrianao zay Jesosy satria manaiky ny teninao zay hoe aza miseho foana eo anatriako raha tsy mitondra fanatitra raha izy Jesosy arety fanatitra rehetra a mba tena ho ankasitranao a tena avita be Jesosy ny fanatitra zay ataonay a ho eo amin'ny asanao tahina Jesosy ony tsirairay avy ary ninina Jesosy mety zavatra hoe manahirana ny sainany izy tonga aketo io ambadika zao fanatitra zao Jesosy izy valim-bavaka be amin'ny anaran'i Jesosy a amin'ny anaran'i Jesosy a afaka mandroso atsika avy any atokotany a manolotra fanatitra
Mama,
mandram-piomankomanantsika amin'le zavatra fety amin'le fety zany dia mba iangaviagna hoe reto mba alagna aketo dia atao malalaka be mihitsy aketo azafady indrindra dia ho antsika zay mandray anjara anatin'le izy mba mivonona kely avy atao côté droite ho an'izay mandray anjara rehetrarehetra miomana atao amin'ny côté droite dia mba iangaviana mba ataontsika malalaka tsara mihitsy aketo azafady indrindra topo micro somary isakisaka kely hitanao tonga dia ataovy amin'ny sisiny anay dia le bafla azafady raha mba azo aisakisaka kely akanikagny dia mba aisaka azafady indrindra dia mba iangavayanay papa mba hipetraka amin'ny couloir aketo fa tsy mipetraka amin'ny placenao ake azafady tobo amin'ny couloir aketo anao mipetraka azafady mba megna seza hoe keto azafady kaikany papike izy mipetraka ao mba tiany asehonao hoe manan-talenta be ny zanako vavy hadiziona alleluia mba tiako tsika hite tanana mafy an Jesosy alleluia vonina tsara daholo dia ny anaovanay reto mety mizavatra hoe masorena masonao mety mizavatra hoe inona koa agnanaovana an'ity am-piangona fa ny agnanaovanay aty tompoka dia ho an'i Jesosy dia mba ho fafinaretana ho antsika fa tegna ny agnanaovanay anazy dia ho an'i Jesosy rery ihany satria izay vehivavy manompo anazy rehefa vonina dia afaka manomboka atsika ny vonina ve vonina daholo ny mpandia alleluia tia tanana mafy tsika hitsenatsika n'izy ireo dia sy vorakoraka mafy ho an'i Jesosy
sinema ere Oi, 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 oi Jesu sinema ere Oi, 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 oi Jesu sinema ere
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Zay zavatra azonena tongotra anareo a mihiny za fa falovetsika fa nahitany vehivavy mana talenta. Alléluia. Alléluia. Mba tenenila akaikinao mba faly venao tonga eto e. Dia mba magnentana antsika vehivavy za rehefa manaraka misy hoe fivoriany vehivavy mba tonga avy. Any a? Ya, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia mihiny za fa mbola ao tsara ny concentration nao a. Amen. Amen. Reny zavatra regny nataonay dia araka ny teneniko tako hoe marika ary acte prophétique ilay izy fa regny karazan'olo jiaby niakatra teto regny hivavaka amintsika kato rehefa vita mega église. Amen. Mba inonao ve zany e? Mba ataovy amenan'olona manam-pinoana amin'izany edy. Alléluia. Ary tsy regny karazan'olona reny fa tegna hoisy manamboninahitra. Hoisy olona manamboninahitra amin'ny tany sy ny fanjakana hivavaka amintsika. Acte prophétique ilay izy fa Andriamanitra amin'izay mahay fomba hanatanterahany anazy.
amin'izao fotoana zao tiako ianao raha hitsangana satria andre tenin'Andriamanitra fohy atsikany ary androany fa maranana ny séminaire ho an'ny vehivavy dia andre fampianarana fohy dia fohy tsika fa tsy lava dia tiako ianao amin'izao fotoana zao hifantoka vita zay ny tsikitsiky vita zay ny distraction kely fa tena hifantoka amin'Andriamanitra amin'izay tsika zao dia mangata amin'Andriamanitra anao hoe mitenena aminah ndraika anao Jesosy niany hoe na lehilahy anao tonga aketo na vehivavy anao tonga aketo dia mangata amin'Andriamanitra mihitsy mba hiteny aminao fanahy masina. Asandrato arany vavako amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay ny amin'ny fahasoavanao misaotra Jesosy fa nomeno anay indray ty fotoana androany ty ahafahanay Jesosy andreny teninao. Mankasitraka tompo malala satria fantatro fa eto ny fanatrehanao, eto ny herinao, eto ny voninahitrao. Manaova zavatra eto indray anao fanahy masina androany ary aza vela isy alamaina na dia iray akory Jesosy zay rehetra tonga eto. Fantatro tompo fa ny anaranao dia anarana mahery, anarana mahagaga, tsisy azo oharina aminao Jesosy. Anao le Andriamanitra tompony fahefana rehetra, ny anaranao Jesosy no andohalian'ny lohalika rehetra. Le nom de Jésus, pur que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tout le nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tika nom zao fotoana zao teteny ny anaranao Jesosy, ny anarana mahery, ny anaranao Jesosy, ny anarana andohalian'ny lohalika rehetra, ny anaranao Jesosy, ny andohalian'ny lela rehetra rekeny lela rehetra. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tout le nom. Le nom de Jésus, pur que tout le nom. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Affairez-nous le nom de Jésus. Le nom de Jésus, pur que tout le nom. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le sien. Et le nom de Jésus, pur que tout le nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Amin'izao fotoana zao tiako ianao raha hivavaka mangata amin'Andriamanitra mihitsy fa izy le Andriamanitra mahery. Ny anaran'i Jesosy ihany ny ekeny lohalika rehetra, ny ekeny lela rehetra ary ny andohalian'ny lohalika rehetra. Androany ianao raha miantso ny anaran'i Jesosy ninina zay mety problème eo amin'ny fiainanao hiankoka eo anatrehanao zany. Aoka anao hiantsoantso ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana zao. Antsoy Jesosy fa ny teny dia miteny zay miantso ny anarany dia ho vonjena. Jesosy mila anao zay amin'ity androany ity. Fantatro Jesosy fa anao le omem-boninahitra, anao le manana fahefana amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Miankoka eto anatrehanao zay Jesosy ary manaiky anao zay Jesosy. Manaiky anao zay raha eo ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Mankasitraka anao zay satria fantatro tompo fa hiasa eto indray anao. Manaova zavatra eto anao ary ninina Jesosy mety olana ny eto ny vehivavy rehetrarehetra tonga eto. Androany Jesosy zany olana zany andohalika eo anatrehanao. Ninina Jesosy mety problème nety ny zanakao tonga eto. Androany Jesosy zany problème zany anaiky anao satria anao ny memboninahitra. Mankasitraka tompo tsara indrindra. Decides away, here coming away, as the soul si alla marikiccianosa, zengi numeti, zengi quazzara. Anatin zanira zany dia tsangano an Jesosy tananao manaova fanekena aminazy anao fa tena décidé anao nompo anazy. Iaraka aminao as the
dia tegna mafy fiarovagna milamigny miazagny fa misy namagny kiza iaradalagna mina desideza hoe am'izao fotoana zao tiako ianao raha tena anao fanekena amin'Andriamanitra mivavahanao ary tena sokafo ny vavanao a mitanena amin'Andriamanitra anao ja Jesosy hoe tonga eto anatrehanao vonona ny anompo anao raiso aho zanako fa fao boky mifahafatesana ny anarako hoe mangata amin'Andriamanitra mitsy anao manaova fanekena amin'Andriamanitra anao fa anompo anazy sy ala aminazy ninina zavatra miseho amin'ny fiainanao asandrato ara ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy ray masina tsara indrindro saorana ianao satria tonga eto zay reto misaotra Jesosy satria ianao nampivoranay eto androany zay tsirairay avy reto Jesosy dia manao fanekena eto anatrehanao anompo anao zay Jesosy manaiky anao zay Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay manaiky anao zay ho mpanjaka ny fiainanay sy ala aminao zay Jesosy ka ninina Jesosy fahotana zay efa vitanay ifonana eto anatrehanao vonona zay Jesosy ny anoro-tena ho anao fa fao amin'ny boky mifahafatesana Jesosy ny anaranay tsirairay avy reto fa soraty any anatin'ny boky ny fiainanao mankasitraka tompo tsara indrindro Jesosy no mavonjy Jesosy reriany Luizy Jesosy no mavonjy Jesosy reriany Luizy Jesosy no mavonjy Jesosy teneny farany hoe décidé za Jesosy hiaraka aminao androany zay Jesosy manapa-kevitra hiaraka amin'ny décideza hoe hiaraka aminao hoe za Jesosy sy ala marikitra anao za zegny no mety zegny koa tsara fa misy namagneky za tia tanana mafitsika ho an'Andriamanitra ary asia orakoraka mafy ho an'i Jesosy alleluia alleluia araboaka ely ny akaiky anao hoe feno voninahitra anao hoe afaka maso toerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy saotra an'Andriamanitra satria fahasoavany mbola ahafahantsika mijoro eto tsisy ariary ny faintsika tamin'Andriamanitra fa omeny fofinaina mavelona atsika meny heri-tanjaka fahasalamana ahafahantsika manompo anazy dia hisaorantsika anazy zany miarahaba antsika rehetrarehetra zay tonga anatin'ity efitrano ity indrindraindrindra ho anao zay voasambany miaraka aminay eto faly zay miarahaba anao tompo hitay anao dia raha misy sambany hoe voandroany mihitsy izy niara nivavaka aminay ato mba tianay anao hiara hivavaka aminay foana fa tsy hoe androany fetim-behivavy any anao eto fa mandra-pahatonga an'i Jesosy any raha olo-lanitra mihitsy dia miara mivavaka ato tsika amen dia miarahaba antsika rehetrarehetra indrindra ny mpiandraikitra indrindraindrindra fa ny vehivavy mendrika anao vehivavy tahian'Andriamanitra hianatra antsika androany satria famaranana ny séminaire ho an'ny vehivavy ny anatra antsika nanomboka zoma sabotsy ny anonandraigna ny any famaranana dia
teneniny akaikinao aoka anao mba ho vehivavy izy fiantraikany amin'ny manodidina anao hoe dia avereno kely aminazy ndraika koa aoka anao mba ho vehivavy izy fiantraikany amin'ny manodidina anao. Misy karazana vehivavy a mitondra laginina manodidina anazy. Même anatin'ny tokantrano ny ara-dia mitondra laginina fogna io. Vao izy miditra an-trano dia efa raha tsy milamindamina zay regny e. Vao mihetsika izy vao misy tany andianany dia efa misy mikorontana raha andianany agny e. Ohatra hoe misy vehivavy zany tena mpandrava. Zay ny tany ipetipetahany igny tsy maintsy misy rava agny, tsy maintsy misy raha simba agny. Zay tany andianany igny vao une fois vavany miteny tsy maintsy manafotoagna olona zay. Misy karazana vehivavy ohatran'izany. Rehefa agnaty tokantranony izy dia i Ramseny tsy te hody an-tragno mihitsy satria masorena fogna raha ataony. Aoka antsika vehivavy mba tsy ho vehivavy ohatran'izany. Mba tena hisy impact tsara amin'ny manodidina antsika ny fisiantsika vehivavy. Amen. Amen. Fa tsy sanatria hoe antsika vehivavy ndraika hitondra fahasorenany. Rehefa mandalo tsika dia milefa daholo olona fa avo izy raha cyclone. Satria tsika diso be lela loatra. Alleluia. Fa aoka antsika mba ho vehivavy hitondra fiantraikany tsara manodidina antsika. Dia ny voalohany amin'izany agnatin'ny tokantrano misy antsika. Na zanaka anao miaino anaketo a, na reny anao miaino anaketo a, aoka mba hitondra fiantraikany tsara anao. Manoloana ny zanaka anao ve anao mba tegna modèle marina, raha reny anao tonga aketo. Mba tegna modèle ve anao amin'ny zanaka anao io amin'ny fitondran-tegna anao. Mba samby mandinidiny fitondran-tegna ny antsika. Tsika vehivavy. Manahoana tsika ny zanaka antsika ve tegna magnome voninahitra antsika mason'olona. Ny zanaka antsika ve tsy magnatra miprésenter ny namany, présenter anao amin'ny namany. Ary raha zanaka anao tonga eto, mba tena misy fiantraikany ve anao anatin'ny tokantranonao sy anao le zanaka velom-poagna megna vary megna ro fogna. Tsisy raha ataonao koa tsy midôla Facebook jusqu'à amin'ny ray aman-dreny. Na dia maka leçon tsy vita, voasaina ray aman-dreny mba andana ataovy zao dia vava tsy mamaly ray aman-dreny. Raha zazavavy anao tonga eto, mba misy fiantraikany ve anao. Voalohany amin'izany ao anatin'ny tokantrano misy antsika. Amen. Nandritra ny séminaire teneniko fogna ty teny ty hoe tadidio fa ny vehivavy dia tokony hitondra fahatsarana. Matoa Andriamanitra raha nagnamboatra lehilahy ny teny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fagnanaovako viavy oziny. Dikan'izany ny fisianao vehivavy mitondra fahatsarana. Mba tsy ho sanatria zany antsika vehivavy tonga aketo le vehivavy mampimery igny daholo. Le vehivavy problématika lava vao miteny anao dia problème fou. Fa tsy mba misy solution mihitsy avoakany vavanao. Amoazanao Ramseny amin'ny 12 alina tsy mba hoe hivavaka rano marain'alina fa hiteny anao hoe nandalo take tompontragnontsika ndeha taky ao fantragno. Isaka miteny dia problème fou. Aoka mba tsy ho vehivavy ohatran'izany ianao. Fa mba tegna vehivavy hitondra solution agnatin'ny tokantrano. Teneniko ty agnatin'ny tokantrano voalohany satria ny tenin'Andriamanitra raha miteny ao Jerosalema ozy zay vao mandeha Jodia, Samaria, farantany. Fa maro amina vehivavy tompoko. Adigno ny Jerosalema anazy fa maika izy andeha hagnenjika farantany. Nandingana tenin'Andriamanitra edy anao e. Ampiangonana ty izy tegna ao tsara mihitsy izy amin'ny asa fanompona. Ampiangonana ty izy ao tsara mihitsy amina pôzy amina tegna hitanao izy tsara e. Fa rehefa agnatin'ny tokantranony akoho izy mahazo agnarana ivaratra mihitsy izy vao mielagna izy dia milefa aby zaza jiaby fa avy varatra igny ndraikany.
teneny raha vehivavy akaikinao ke sao dia mba anao izany voakasika zany koa tsy ataon'jareo varatra izy cyclone satria vao mielagna izy tonga dia mirafalina mihitsy izy avy any izy vao miditra andrano tsisy point tsisy virgule alleluia sao dia anao taon'ilay zanakanao hoe avy ndraiky raha lelana igny satria izy vao miditra andrano vao nandeha hitragnon'io izy dia efa tsy maintsy mitabataba zay na ino raha misy akao na mba misy raha tsara ihany ny ataony agnan-tokantrano tsy maintsy mitabataba izy satria efa zany izy raha vehivavy ohatran'izany anao niany ho afaka amin'izany anao amin'ny anaran'i Jesosy oka tsika vehivavy matoa nataon'Andriamanitra hoe agnamboarana vehivavy Adamo satria agnatintsika koa le fahatsarana dia tokony hitondra zavatra tsara zany atsika vehivavy amin'izay toerana rehetrarehetra misy atsikany tokony mba ahitana zavatra tsara nisy moa zay nampiasaiko nandritra ny séminaire oka ho anao mba ho vehivavy provision le vehivavy provision rehefa laniny ao an-trano dia avoaka le provision tsisy menaka an-trano afa misy provision koa mivoaka izy mba oka zany anao le vehivavy magnome solution anao le vehivavy tsy mba lany hevitra zany agnaty trano koa mety efa hitanao kivy be le ramosena fa anao mampahery anazy fa tsy voamay ndraiky anao ndraiky mampilentika ananjy ambany agny tadidio atsika rehefa vehivavy trano tokantrano dia hoarintsika amin'ity trano ity le izy ny lehilahy dia tafo trano lehilahy raha tsisy lehilahy zany dia legna avy zao ranandro koe dia raha tsisy tafo-trano itsika dia legna tato atsika jiaby dia ny lehilahy zany mpiaro ohatra ny tafo-trano io ny asany dia ho atsika lehilahy zay tonga aketo mba harovo ny fianakavianao karakarao fianakavianao fa raha tsisy tafo-trano dia legna ny vady aman-janaka anao ry lehilahy isany aza variagna amin'izay viavy ivelany agny raha tadiaviny regny vola fo fa hivadinao an-trano afaka misofra miaraka aminao fa atsika vehivavy agnatina tokantrano hoarina amin'ity poton-trano ty tanare ty tadidio fa raha tsisy an'irety poto reto mitsangana agnatin'ny trano ty tsy mijoro mihitsy itafo io mampijoro an'le poto ty mampijoro ny tafo-trano io dikan'izany raha vehivavy anao keto dia aminao daholo ny poany tokantranonao jiaby maheno anavy ny vehivavy le tafo-trano zegny sous forme mipetraka fogna fa raha tsisy anao i tafo-trano io mirodagna trano dia oka atsika vehivavy mba tegna hoandry trano matany satria ny poids rehetrarehetra agnatin'ny tokantrano io dia atsika vehivavy natetika ny teneny koa zany tamin'ny séminaire mba imagineny hoa tsisy vehivavy tsisy anao io tagnatin'ny tranonareta koa tsy amiako fotoagna lava aby fa 3 jours fotsiny anao mierigna avy akao amin'izay dia mba imagine kely karakory sarita-drangamba ny lapoaly tonga ambony fandriagna bakiraro amin'ny seza salon tsisy raha mandeha amin'ny plasiny satria anao vehivavy natao hitondra fahatsarana dia oka zany tsika vehivavy mba ho tsara amin'izay hoe mampitondra tsika fahatsarana zay amin'izay toerana rehetra misy atsika indrindra fa ao anatina tokantrano mba manoloana ny vadinao zao anao dia mba karakory mba tegna hainao ve manampitamby any ramsenao sa readreaka lava pake fogna menao anio amin'ny toerana iasanao anao mba tegna mitondra fahatsarana ve sa anao re vehivavy magnano raha tsy milamindamina rehefa ampiasagna regny alleluia alleluia tadidio fa misy mission maventy be napetrak'Andriamanitra amintsika vehivavy amaky tenin'Andriamanitra tsika ny amin'ny Korintianina 2:5 Korintianina 2:5 andininy 7:20 Korintianina 2:5 andininy 7:20 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra
izay mampiavana atsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoam-pivavahana. Tadidio zany fa ny mission voalohany napetrak'Andriamanitra aminao raha nagnamboatra vehivavy izy dia fampiavana. I Adama tsy niraisika tamina bibilava fa rehefa nisy Eva nampiavagna ny raha reo nampiresaka ny bibilava natonga ananjy resy lahatra i Adama ninana le voankazo voarara. Aoka atsika vehivavy rehetrarehetra hoe ary zany mission napetrak'Andriamanitra amintsikany dia mpampiava. Anao ive mba vitanao mampiavana ohatra ataoko hoe misy olona miady. Indrindra monko zany na dia le olona miady aminao ara. Farandratsy zakatsika vehivavy rafivavy. Dia teneniko aketo izy. Raha manana rafivavy anao io, mba vitanao ve andeha hiavana amin'igny? Ory vehivavy ny zionô. Satria zay le mission napetrak'Andriamanitra amintsikany. Tsika mety tsy hoe mavita mitory filazantsara be karaha lehilahy reo fa mission napetrak'Andriamanitra amitsika vehivavy voalohany dia fampiavana. Rehefa mba misy mikorontana agnatin'ny tokantranonao ko mba vitanao ve miavana aminazy? Hainao ve mampiavana ny regny? Raha miady anare mivady na dia anao zao raha nahazo ny marina, vitanao ve mandeha manampitamby ramsenao? Na dia atsika zao raha atsika manko matetika hoe za nahazo ny marina, aza atao aminazy ndraika andeha nampitamby anazy sy resaka aminazy. Fa raha vehivavy anao tegna vitanao ve andeha hiavana amin'ny ramsenao igny? Raha ohatra ka sendra hitanao na hitanao message tsy milamina agnaty telefônina anazy. Alléluia. Alléluia. Mba teneniny akaikinao mba vonona venao hoe ho fampiavanana zany. Raha vehivavy te hitondra impact zany monkony dia voalohany indrindra mila fo mihitsy voamboatra. Raha tsy voamboatra hitoem-ponao io tsisy raha andeha amin'ny plasiny, tsy mety afaka d'origine io. Ary na dia atsika mivavaka reo ara, fa rehefa vignitra atsikany, na mba atsika miteny amin'ny teny tsy fantatra io, na mba atsika mandroaka devoly lava, fa misy fotoana atsika rehefa vignitra, le mot haitsika lahatra tamin'ny cyclone honorine miherigna tampoka mihitsy. Na dia le ramsentsika raha maregnana igny, oui, anao mahay raha magnan'izany eo, na mba izy gaga eky. Tahin'Andriamanitra atsikany. Zany ny mission nampanaovan'Andriamanitra atsika dia ny fampiavana. Ampiavana olo amin'Andriamanitra dia ampiavana atsika samby olombelona. Mba vitanao ve zany? Tsisy navita zareo tsisy nagnano amen. Sa tsy vonona? Ah? Tsy vonona ve? Vonona? Matoa anao nataon'Andriamanitra vehivavy dia misy fahatsarana dia tokony ho hita aminao fogna zegny. Amin'ny fiainanao andavanandro, amin'ny fitafianao, amin'ny paozinao isanandro, mba misy fahatsarana ve? Ho an'izay efa nanambady faelaela. Tamin'ny voalohany zao ramsenao hoe nahitanao dia tsara anao tamin'ny anareo voalohany vao nifankahita. Niteraka roa, niteraka telo, niteraka dimy, amin'izao ve izy mbola hita aminao zay fahatsarana zay. Sa le anao mampipinjaza, anao le tsy mabango volo. Fa mba tegna mbola hitan'ny vadinao aminao ve zay fahatsarana zay. Amen. Ao mba hite tanana kely ny vehivavy fa ohatra mivarina be atsika zany. Alléluia. Sa nasiaka be zao? Mbola ampafiry ny ataony dadatsika zany. Tahin'Andriamanitra atsikany.
missiontsika voalohany dia hoe ny ampiavana ny olona amin'Andriamanitra dia mba impiry zao anao mba nitory zany fahatsaran'Andriamanitra zany tamin'olona matoa ny fiainagnanao milamina karan'io mety miatrikady anao fa hitanao ohatrany tsy asasanao aloha zany le izy satria misy Jesosy agnatinao akao dia anao ve mba efa nampafantatra vehivavy karanao misy vehivavy agny misofra misy vehivavy agny mijaly mba efa nampafantarinao ananjy ve hoe andao mba hivavaka fa mahatonga ny anahy milamina karan'io Jesosy ny regle anazy fa tsy kara ndraikindraiky na dia teny mivavaka megnamegnatra aoka mba tsy ho megnatra ny filazantsara sy raha megnatra ny Jesosy atsika ty dia ho megnatra atsika koa izy tonga agny dia tsy ampidiriny an-danitra atsika ny fa aoka mba tegna ho vehivavy ho fitaovagna ampiasain'Andriamanitra ho fitoriagna filazantsara don manokana vehivavy mihitsy mahay mampiresaka ary fa don agnatintsika vehivavy lenganao raha vehivavy aketo tsy mahay mampiresaka zany jereo Eva zao nahay nampiresaka biby lava dia asa dia nataony nanakory eky izy koa natonga anazy tafihinagna an'ilay voankazo dia izy io zany efa don napetraka Andriamanitra amintsika koa ho antsika vehivavy manambady mba karakory nataonao rehefa nanjengy anao voalohany ivadinao io tsy mbola navilivilinao à gauche à droite laoko zay vao nagneky anao dia magnino ary le izy am'izao tsy ampiasaintsika amin'ny fitoriagna filazantsara le izy ny atsika ny atsika ola mahay mampiresaka be mihitsy tsary nisy viavaka ny zingena lilany iny ihany dia nagneky n'iny ihany zegny tsy maintsy mbola nitaragna lavitra be koragna igny nandeha lavitra be iresaka igny zay vo izy vao na dia efa hita hoe tia zao aza izy tsary nisy viavy nijingena lilahy nisy lerany tena hoe anao rô tiako ya za koa tianao dia efa lasa tsary nisy raha nagnanjegny raha magnanjegny doko izy le mitsangatsangana agnarabe ry fa raha mbola vehivavy normal nisy olona ny tena anazy anao tiako misy an'izany tsy maintsy mbola hitaragna mandeha ziska mety ziska Tananarivo mihitsy ara igny resaka igny zay vo hoe marina zegny sa tsy viavy ny atsika aketo tsisy raha mamegnatra aby zany dia maninona ary le zavatra hainao tamin'igny tsy ampiasainao amin'ny fanomponanao an'Andriamanitra anao zao mivakavaketo mahita olona anao mandalo amin'ny lalagna dia magnino zao izy raha mba ampiresanao andao rô mba andeha hivavaka hiaraka aminay koa andao atsika vehivavy reo fa namen'Andriamanitra don mahay manampy tambo be zay atsika indrindra lenga koa viavy raha mitandregny raha zay am'zany ndrazinao lenga tsy marina zany satria ny vehivavy tompoky rehefa misy raha tadiaviny hainy mihitsy magnano tous les moyens na dia anolorany vatany aza hainy mihitsy magnano tous les moyens azahoan'igny raha tadiaviny igny vehivavy aketo ary lenga vehivavy raha mifamatra raha teneniko zany andrasiny rehefa misy raha tianao azony miramsenao zay hainao mihitsy manampitamby anazy misikotsikotra aminanjy tegna haitsika manampitamby anazy atsika kely mahay anazy ary tsy avelatsika niny koa tsy azotsika igny any amaregna atsika igny koa akenao karaha mihodikodigna aminanjy ake mihodikodigna anao dia mahay charmanao jiaby tsy miagna atsika koa tsy azotsika raha igny don manokana napetraka Andriamanitra amintsika koa raha zany dia andana le izy ampiasao hoentigna ampiavagna olona amin'Andriamanitra amen raha hitenda be ny lehilahy tsy misarima re manko rô tsisy olo resy lahatra ny re moramora zany fa atsika vehivavy mahay le modosy igny mahay manampitamby igny dia rehefa igny miasa maro be le olona babo amin'igny dia mba andana ampiasao le izy satria matonao nataona n'Andriamanitra vehivavy nanagnany confiance ianao zay fantany tsara tsy hoe Adama tsy nanagnany confiance fa matonao namboariny
nanagnano confiance ianao mba andeha hikarakara ny Adama. Dia i confiance n'Andriamanitra aminao aza simba. Aza sitrika ambany vagnona akagny confiance n'Andriamanitra aminao io. Fa tegna sehoy an'Andriamanitra za Jesosy namenao zavatra ary ty za tegna vonina ampiasa an'le zavatra namenao anahy hoentiko hitoriana filazantsara. Mba azonao antoka ve fa anao dia anagnan'Andriamanitra confiance sa anao le vehivavy mivavaka foka ngety magneky anao za Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana mivoaka vakenao rendez-vous amin'ny vadin'olona. Akato anao mivavaka ka mivavaka karaha tsisy karaha anao mivoaka vakenao fa raha tsy milamindamigna edy raha ataonao e. Allô? Na sy akaiky neny ty ozin-jareo koa. Amen. Atsika koa tokony vehivavy afaka mampiavagn'olona. Indrindra tsika vehivavy le magneky magnano témoin na mariage n'olona regny. Raha miady moa zany olona mpivady nagnanaovanao témoin mba vitanao ve andeha ampiavagna anjareo. Sa ozinao koa regleo agny neninareo e, tokantragnonareo zany. Raha anao zany nitra nagnano témoin na mariage n'olona dikan'izany anao ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tokantrano eo. Ka raha mba misy olona miady agny mba vitanao ve mampiavagna anazy. Misy ne fianakaviana tegna hoe tsy mifandevy maty. Anao nefa fantatra anao zany inona tsy mba agnanaovanao réaction. Inona tsy mba ietsehanao mba ampiavagna an'izany olona zany satria izay ny missionao aketo. Ampiasagna misy olona tsy mifampiresaka. Mba vitanao ve mampiavagna an'ireny. Alléluia. Tadidina efa le fampiavana tsy raha vita moramora. Tsy vitany ty maha-olombelona tsika ty agnanan'izany. Ohatra fotsiny na dia totrika indraikindraiky ane mavesatra amintsika vehivavy ny andeha hifona amin'ny vadintsika zany mbola vady nefa mbola tsy raha hafa mbola vady. Fa mavesatra be mitsy le hoe hifona mihitsy zany tegna mavesatra avoaka ny vavantsika an'io. Fa androany ianao transformer Jesosy ho vehivavy vaovao mihitsy. Vao mivoaka agnaty concessionnaire mihitsy ianao raha ohatra hoe tomobily. Tegna ho vehivavy vaovao anao niany. Raha anao tegna tianao ho izy zany hoe fiantraikany amin'ny manodidina zany voalohany amin'izany dia mila vehivavy tia fanatrehan'Andriamanitra anao. Raha vehivavy zay tsy tia fanatrehan'Andriamanitra na dia nataoko hoe fanandrehan'i Jesosy aza izy tsy ho vitany mihitsy zany. Foka atsika mba ho vehivavy tena hoe zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany tena hoe fifaliana be ho atsika mihitsy. Sasany ne zao natongavany aketo io efa ady mafy mihitsy natongavany andeha hivavaka io. Magnoragna andro fa matahotra iso dia hitan'ny paster tsy hitako anao raha nabafy tamin'ny alahady. Lasa tahotr'olana andehanantsika mivavaka. Lasa tahotra présidente ny fikambanana misy atsika ny andehanantsika mivavaka. Fa tsy le hoe atsika mba liana zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Raha vehivavy le akaikinao. Afa-pagnadinana hoe ianao mirzegny raika zegny sa tsy afa-pagnadinana. Ny sasany voavy nagnamboatra randrana izy kiandro nagnorankoragna tsy hitanao am-piangonana izy e. Ary navariagna anazy zao za mipetraka ke misy vehivavy magnefa message amina. Miala tsigny nenony fa tsy tonga am-piangonana za fa avy be oranandro fa za andeha amin'ny Leo 14. Zany message tonga agnaty téléphonako za mipetraka akedy. Anao vehivavy te ho hisy impact. Anao vehivavy te ahita voninahitr'Andriamanitra. Nefa anao tsy mba liana amin'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany. Avy be ho ny oranandro. Dia teny le akaikinao hoe so ihany za fa tonga hoe fomba ahoana moa zany ahatonga antsika vehivavy andresy raha tsy olona tia mifanerasera amin'Andriamanitra atsikany.
maro amina viavo magnary lamba agnarabe satria tellement maro loatra problème fa raha misy io fanatrehan'Andriamanitra tadidio fa mitany misy fanatrehan'Andriamanitra misy voninahitr'Andriamanitra anao te hita voninahitra io ataovy azo antoka fa aminao fogna présence n'Andriamanitra isan'andro isan'andro aza magneky mitsy anao ho lavina karazana fahotana zany fa fotoana antsika tafalatsika agnatina fahotana lasa miala le présence n'Andriamanitra amintsika fa isan'andro anao tegna mangata amin'Andriamanitra mihitsy hoe Jesosy ame hoery za mba afahako manohitra fakapanahy ame hoery za mba afahako mandeha mahitsy satria amin'ny fotoana anao marina amin'ny fotoana anao ankasitran'Andriamanitra eo foana io fanatrehan'Andriamanitra ary tsy miala aminao zany fa tadidio zay tany misy fanatrehan'Andriamanitra zay toerana misy présence n'Andriamanitra misy ny voninahitr'Andriamanitra dia teneny le akaikinao anao mba te hita voninahitr'Andriamanitra io e ataovy azo antoka efa misy présence de Dieu fogna amin'ny fiainanao isan'andro amen amizay na dia ifagnanaovantsika bazary tompoko ilayntsika Andriamanitra io fa ratsy zany dia tsaramaso koa ny tsaramaso henanomby koa ny henanomby ravimangahazo koa ny ravimangahazo raha tsisy Andriamanitra manolo-tsaigna antsika amin'ny fagnanaovana bazary tompoko na dia anao raha fanina hoe ino koa raha dia ho an'ny zanako sy vadiko retiny ihany amizay rehetrarehetra ataonao mihitsy ilainao zany fanatrehan'Andriamanitra zany dia manomboka any any tsika vehivavy aoka tsika mba ho vehivavy navavaka aoka tsika mba ho vehivavy mazoto mihaino tenin'Andriamanitra aoka tsika mba ho vehivavy mpankatoa tenin'Andriamanitra amen fa amin'ny fotoana tsika ampy fifandraisana amin'Andriamanitra amintsika fogna i présence n'Andriamanitra dia mandresy fogna atsikany ho hitanao ne zany fa tongavanao ketony ihany io ho isy raha hipoaka be amin'ny herinandro ho avy eo satria anao tsy nafoy ny fanatrehan'Andriamanitra na dia nagnôragna azandro ho isy ijoro vavolombelona tsika fa izavatra hipoaka amin'ny herinandro io eo amin'ny fiainana tahin'Andriamanitra atsikany fa manomboka zao zany atsika tegna mba aoka atsika mba tegna ho vehivavy tia vavaka agny fogna ne basitsikane na dia manambola be karakory anao na inona situation anao na inona place misy anao amin'ity zao tontolo zao ty raha tsisy Andriamanitra dia mora rava tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra ny manaraka raha mba tianao zany hoe anana impact amin'ny manodidina zany mila fantatranao hoe iza no identiténao iza marina moa anao io amin'ny Jesosy fa sao dia le kara-panondronao igny jerenao dia raha i kara-panondro igny edy jereny dia tsy handeha lavitra raha ohatra zany inona ataontsika référence ny identité tsikany tsy handeha lavitra tsikany fa mba tegna fantanao ve hoe inona ary manahoana ny valeur anao amin'Andriamanitra antanio le vehivavy akaikinao mba tsapanao io identiténao io e le hirany Joseph Dafy igny raintsika fogna Jesosy ny identité ako e mba tegna Jesosy marina ve identiténao e tadidio fa atsika re dia ambassadrice ny lanitra mba tegna azonao onana tsara be zany hoe zany eka tegna ambassadeur za tonga aketo solo ny tegna ny lanitra lanitra zegny na mbola tsy hitako fa vivolagnan'olo ananjy hoe volamena diavigny tsara be hoe tsisy karanazy e mba tegna hita amin'ny fiainanao ve zany raha tegna olona avan-danitra marina anao sa isan'andro atsika le bongo maso mitomagno fogna takatra problème teneniko nandraigna zay ny andragna ny sasany rehefa hitanao andalana mety hidirana CD raika mihitsy satria plié fogna aketo fa tsara mba hitanao mihitsy izy hoe miramirana zany mavariagna mihitsy mahita anazy andalana raha azonino araka an'igny fa karaha miondroka fo fa mba ataovy azo antoko hoe za dia ambassadeur ny lanitra raha ambassadeur zany anao tsisy raha matetetry izy io zao masaka mikasika ambassadeur ny France à Madagascar aketo mila afaty angamba zay hikasikasika an'izany
dia ataovy agnatsaignanao koa hoe za dia ambassadeur ny lanitra mila faty zay mikasikasika anahy itrosa mikasikasika anao mila faty izy io mba alentio agnaty saignatsika zany atsika moko indraika tratran'io problème io dia mora kivitsika ndraikindraiky tsy tadiditsika ntsony misy teny fikasana gny miazona amin'ny fiainatsika mba tiako atsika jiaby aketo iteny sady geste mihitsy hoe za dia ambassadeur ny lanitra tsisy olona mahazo mikasikasika anazy zany amen na mila fantarinao ny identiténao tsy iraigna fogna igny irany Joseph Dafy igny fa tegna Jesosy marigna ve ny identiténao maky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu toko 5 Matthieu toko 5 andininy 17 sy ny 14 Matthieu toko 5 andininy 17 sy ny 14 Matthieu toko 5 andininy 17 sy ny 14 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ianareo ny fanasy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no ahasira azy tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy fa ariana ny ivelany ka hotsahin'ny olona ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra atsika noho ny sira nagnoaran'Andriamanitra atsikany atsika vehivavy re mpahandro daholo manakory gona ro raika raha tsy sira ratsy atsika jiaby re mahandro aby tsara nisy koa aketo viavy tsara ny tampatagna zany tsy mary fa atsika nefa hoarin'Andriamanitra amina sira zany tokony zavatra magnome gona zavatra sira zany manome fahatsarana zavatra mba anao ve raha vehivavy tonga aketo mba tegna magnome go marina ve ny fisinao aketo mba tegna fantatranao fa Jesosy marina agnatinao koa tokony tsisy raha ampatahotranao satria anao no hoarin'Andriamanitra amina sira mitondra tsiro magnoatra koa Andriamanitra koa ianareo izy fahazavana zany rehefa miditra amin'ny tany raiky dia mangina ho azy ny maizina dia raha mba vehivavy zao anao ka mijoro amin'ny toerana raika mba manakory anao tegna misy aizina mipitika marina ve sa anao koa miaraka maizina aminjareka eo nefa anao miteny Jesosy ny identiténao ohatra hiditsika trano ty dia vonotsika ka mijiro jiaby aka dia maizina be tsikany fa voampiretinsika jiro raika fogna dia efa hita hoe misy mazava dia atsika vehivavy reo hoarin'Andriamanitra amin'izany fahazavana dia aoka atsika mba tegna ho fahazavana mandehandeha tsika amin'izay tany jiaby andehanantsika amin'ny fietsika amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tegna mba tena fahazavana marina ve anao so dia anao le agnarany mivavaka nefa magnala baraka an'Andriamanitra aoka atsika mba tegna ho fanasy ny tany raha vehivavy atsika tonga eto mba tena ho mendrika ho modely atsika vehivavy rehetrarehetra amen amen na alleluia aza atao tsinitsinina izavatra napetrak'Andriamanitra agnatinao koa io aza mbidy mora amin'olona izavatra tsara napetrak'Andriamanitra agnatinao koa io ho atsika vehivavy efa niteneniko ty raika ty tamin'ny zomanga mbaniny na sabotsy misy vehivavy karazana vehivavy dia matérialiste io tsy miresaka io raha tsy olona mpanan-karena tsy miaraka izy raha tsy lehilahy amin'ny tomobile tadidio fa io zavatra tsara agnatinao io amin'ny fotoananao midépendre olona foana le tiako teny midépendre miankina amin'olona fogna fiainanao fa anao tsy mba hitady ho anao tsy mba hidemerde anao ny amin'izay zavatra tsara ny fiainao fa à chaque fois anao mila olona dia atsovinao olitra hafa à chaque fois anao mila zavatra magnantsolona
tadidio fa io zavatra tsara agnatinao a vidiny amin'ny alalan'ny fanomezana omeny anao. Ataovy tegna tiako alentika antsika an-tsaignatsika zany hoe misy raha tsara napetrak'Andriamanitra agnatintsika koa dia aza ikekegna vidin'olona io fa hoeto manompo an'Andriamanitra. Mety migeste be anao niany hoe ny inviten'le lehilahy tamin'ny Calypso, ny indosiny tamin'ny Kalidas nividianany volamena, ny karakarainy nividianany ty lamody jiaby tianao. Tadidio fa ny vola nividianany anao an'igny nividianany le zavatra tsara napetrak'Andriamanitra agnatinao koa amin'ny tontolo ara-panahy zany. Zany tsy hitantsika ranofo mihitsy igny fa niala le raha tagnatinao koa dia nalainy. Fa rehefa diso miankina amin'olona loatra atsika, indrindra atsika vehivavy, dia vidin'olona ny zavatra tsara napetrak'Andriamanitra agnatintsika koa. Mba te hagnetsika ny ambom-potsika vehivavy za aza miankina loatra amin'olona. Ary raha azo atao aza miankina amin'olona mihitsy. Raha vady moa izy ataonao hoana tsy ankina aminazy satria izy vady zany izy. Fa raha mbola isipasipa vadin'olona dia hoe zay filana kely zay dia ny fiainanao tompoko dia ho potika fa ny anazy anjary fo satria le raha tsara agnatinao koa mihitsy nalainy. Atsika nga mba mahita fiainan'olona le zatra miankina amin'olona fogna fiainany. Isan'andro izy vao misy raha ilaigna dia ameo. Jere le fiainan'le olona magnome misandratra fogna. Fa anao le amegna lava na dia mikofokofoka karakory anao amina raha atao tsy mivoatra mihitsy. Satria nividiny zavatra tsara agnatinao koa io. Tahin'Andriamanitra atsika rehetrarehetra. Dia antanila akaikinao mahazo lesina anao hoe ny farany anatin'izay dia mila miaina anatina fitiavana atsika. Raha tiatsika ho isy fiantraikany amin'ny manodidina zany tsikany, mila miaina ao anatina fitiavana. Aza mbanao mihitsy le vehivavy mahidy regny. Jereo Andriamanitra raha tiany ho isy impact amin'ity zao tontolo zao ty dia fitiavana nataony nameny Jesosy mba hamonjena atsikany. Fitiavana. Ka anao koa zany raha te ho isy impact anao amin'ity zao tontolo zao dia maneho fitiavana. Amen. Ny fitiavana tompo tsy firaisan'ny lehilahy sy vehivavy ihany. Fa ny fitiavana, io namanao ve olona akaikinao izao mba tianao ve? Mba manahoana fonao raha maregnan'io namanao io mpiara-mivavaka aminao misy problème. Mba tegna malahelo ve anao ka mitondra mbavaka anazy. Sa anao le maregny problème le namanao dia izinao avao koa hoe fanaoko anao zay be geste loatra ka. Mba mangoraka ve anao mahita olona raika mbola miaigna agnatina fahotana. Atsika vehivavy mila miaina anatina fitiavana. Satria ny karakterana vehivavy tompoko dia mifampialogna, mifankahala, mifampifosafosa. Ny ankamaroana vehivavy dia izay ny fiainany. Ialany agnatin'ny tokantragnony agny andehanany amin'olona, andeha hifosa olona fo. Aoka mba tsy ho vehivavy etoziona tsoniny zany fa tena iaina anatina fitiavana. Raha mba maregny défaut-ny namanao ve anao mba vitanao ve mikovra an'igny. Sa igny ndraiky ataonao dalala amin'ny gazety mihitsy iry ano. Fa raha mba maregny défaut-ny namanao ve anao mba vitanao ve miaro anazy agnatin'izay ary mananatra anazy ampitiavana. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra. Dia antanila akaikinao nahazo lesina hoe anao. Tapitra ny fotoanantsika dia mifarana androany koa seminaire-ny vehivavy dia raha vehivavy anao tonga eto tononoko ho vehivavy amirapiratra anao ho vehivavy feno voninahitra anao. Tahin'Andriamanitra atsika rehetra dia hivavaka atsika hisaotra an'Andriamanitra. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay saotra fa miteny aminay anao isan'andro. Ampianaro zay Jesosy, ampianaro zay fanahy masina mba tena ho vehivavy mendrika anao, mba tena ho vehivavy memboninahitra tokoa zay Jesosy amin'izay.
naraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io na firaisana, izy io na firaisana, izy io na firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana izy io na firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana izy io na firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana izy io na firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Vehivavy no agnisan'ny mavita misakra amin'ny fotoana marary ny zanany. Ny vehivavy dia mahazaka ny ninona zavatra mahazo ny zanany, mavita miatrika foana izy. Ny lehilahy matetika ohatra fotsiny ataoko hoe ny saza ny amponja ny zanany dia ozy hoe agny zanakanao fa ny vehivavy mavita mandeha mitondra sakafo mamangy hoe misy zanako ozy agnatiny ao. Jerevy ihany koa fa ilazako aminao hoe mafy ny vehivavy, taolagna ny vehivavy. Na misy lehilahy bokon'ozatra be karakory malasa ataoko hoe 500 kilo amina fonjam-by na mazaka 1 tonne ra tsy mazaka mitondra kibo sy vola. Tegna za masaky manao pari mihitsy hoe iza ny lehilahy masaky be voka eto. Fa tena enjagna be ry avagny mitondra kibo io. Na nenà karaha mbola kelikely tery fa manahiragna ana. Tsy haiko hoe firy mois ty zay fa gidragidra. Dia mba eritrereto zany ny vehivavy zay mahazaka mitondra kibo 9 mois nendray nefa mbola mahandro sakafo hoaninao, mbola magnatanteraka ny fifalianao sy ny sisa. Donc zany tsy fanaka malemy reo fa mafy be. Amen. Ny lehilahy nge me vola kely 10,000 zany fa tsy hainy nanaovana an'igny nanany paty igny dia samy miala. Fa amina vehivavy vola 25,000 zany mbola vitany bazar dans 3 jours. Dia tsy hainao zay fahaiza manao an'eo. Donc zany riavagna mba mianara magnome tombam-bidy vehivavy. Fa tena harena lehibe ny vehivavy. Fitahina ny men'Andriamanitra antsika ny vehivavy. Lesona anankiray koa arak'le nampianarany eny toy momba nazaoko révélation dia hoe ozy hoe ny lehilahy ozy loha fa ny vehivavy tenda. Tenda zany riavagna assisté. Azonao ve zany? Tsy rigide fa assisté. Fa misy vehivavy tsy assisté. Sahiragna be ramoseny koa fa mille volant. Donc zany tsy tendanao indraindray. Azonao ngamany tiako ambara. Ka ny baiboly ihany koa dia mampianatra fa ozy hoe miravoravoa amin'ny vady mahalalanao amin'ny andro rehetra iainanao. Donc zany ny mpivady tokony iravoravo isan'andro. Amen. Sa tsy zany ve nini? Zany lagi kinini. Tsy valso. Dia zay vehivavy rehetrarehetra zany tokony manaiky an'izany koa. Satria matomba misy zavatra nianaragna tokony misy fiovam-piainana. Matonao nandalo école zany tokony misy expérience. Fa tsy hoe vita fianaragna dia mbola anao ihany ianao tsy mety zany. Ka mbola mamerigna antsika fisaorana ho an'ny Mama Zora ary tena hitombo fahasoavagna tokoa ny izy ho lehibe fa tsy ho kely ary ho reny manana ny maizy azy hitondra antsika amin'ny voninahitra sy fahombiazana mandrakizay. Nao mba asitsika tetanina mafy ho an'ny tombo. Eto ihany koa za dia mba mitsodrano ho anareo vehivavy rehetra zay tonga eto. Na ianao magniry any agnaty tokantrano,
ianao magniry mba hanambady ara-dalàna, ianao zay magniry mba te hiteraka, ianao zay magniry mba hanagna asa ka mba hisy voninahitra amin'ny fiainanao, tononoko ny fatanterahany zany ho aminao mandrakizay. Aokane ty androandroany valomarsa ity no ampiraketan'Andriamanitra fahasoavana zay tsy azon'izaniza esorina mandrakizay eo amin'ny fiainanao. Mitsodrano aho, ianao io le vehivavy anaiky vady, ianao io le vehivavy agneky foazigny nambasasakaly, anao io le vehivavy tsy mora tezitra, ianao io le vehivavy ateza ny ankohonana, ianao io le vehivavy hoandriny ty firenena ity, ianao io le vehivavy atahotra an'Andriamanitra, ianao le vehivavy ahay anajavady, ianao io le vehivavy fitahina ho an'ny fiarahamonina, fitahina ho an'ny mpiara-mivavaka, fitahina ho an'ny Madagasikara, fitahina ho an'ny ankonanao rehetra, fitahina ho an'ny zao tontolo zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsofoko rano ihany koa ny vehivavy rehetra tonga eto androany anagna antonasa mba amelomana ny ankohonany. Manomboka androany tsy hainao tsony le vehivavy velom-potsiny, fa vehivavy avita amelon-tegna, vehivavy avita hitady vola, vehivavy ho reharehan'ny ankohonana, vehivavy afaka mamatsy tokantrano amin'ny anara maherin'i Jesosy. Manonona nizaniza vehivavy marary eto androany andray fahasalamana avy amin'Andriamanitra ne ianao. Nizaniza ihany koa vehivavy miandry vohoka ho teraka soamantsara ne ianao. Nizaniza vehivavy miteza hitombo teza ne ny zanakao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tsofoko rano zay vehivavy manana olana amin'ny tokantrano, ilamina amin'izay ne ny tokantranonao. Tsofoko rano vehivavy magniry hanagna tokantrano sambatra, ho sambatra ao amin'ny tokantranonao anenao, ho tonga faingana le anjara voatendry ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao io le vehivavy ho ela velona, ianao io le vehivavy tsy marary lava intsony, ianao io le vehivavy atanjaka ary ampatanjaka ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy vehivavy sahirana intsony ane ianao, tsy vehivavy mijaly intsony ianao, tsy vehivavy ory intsony ianao, fa Andriamanitra meno anao ny voninahiny, Andriamanitra nome anao fahasambarana, Andriamanitra nome anao fiadanam-po, Andriamanitra nome anao fiadanana mihoatra n'izay eritreretinao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Ndao mba hitsangantsika araka hisaotra ny tompo ny amin'ny fahafahantsika nanompo azy teto androany. Rapitso aho dia mba magnafatra antsika rehetrarehetra zanak'iziona, indrindra ho anao zay miatrika ady, mba entaniko anao rapitso maraina mba mitondra ady diloilo. Mitondra inona hoe ho anao mba miandry zavatra io. Misy amintsika eto zao misy zavatra andrasany, tsy ampanangan-tagnana za fa hitako hoe anao anatiny. Mba manaova riavana karazana sakrifisina fotoana rapitso mitondra ianao diloilo mandeha eto am-piangonana. Zay diloilo anagnanao, diloilo zany moa raha dika amin'ny teny frantsay menaka, sy misy tsy mahafantatra, menaka amin'ny teny vazaha. Dia mitondra anao menaka, na mena doha io, na menaka sakafo io, na menaka tsy haiko zay menaka fahaizanao, manana menakosy moa anao, zay gn'anagnanao ndiso, tsy agnavaha. Fa tiako fotsiny menaka ndesinao sao dia rano ndraiky ndesin'ny sasany. Menaka oentoeto rapitso maraina fa hivavaka ho an'izay menaka zay za, dia avy eo misy karazana taridalana atoroko anao hoe ohatry zao ny ampiasanao an'ity menaka ty. Amen da ho atoroko anao le izy rapitso. Tiako zany mba menaka avy andragnonare mihitsy sao dia misy mitenena meno pastera menaka zay to, menaka avy andragnonao mihitsy ndeso dia vavahantsika, dia ahita ny masonao fa ho hisy voninahitr'Andriamanitra iseho ambadika zay. Ka manentana antsika rehetra, indrindra nareo mpivarotra reo, anao zay mpivarotra, anao zay mpandraharaha tsy fantako inona ny aktivitenao, mba manaova karazana sakrifisina fotoana kely rapitso maraina. Aza atao masakana anao io orana io. Anareo manana ady tany, indrindrandrindra tsika mbola manana problème amina tragno ipetrahana sy ny sisy, tongava rapitso raha mba tahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Vavaka ary tsika marina amin'ny fotoana, raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanena nompo teto, misaotra anao zay ny amin'ny fanatrehanao mahery, misaotra tompony amin'ireto vahoakanao zay vory maro teto ziona androany,
mino sy matoky zay dada malala fa ho fenonany voninahitra ao ny fiainany. Mino sy matoky zay fanamasinao fa tsy hisy na dia anankiray aminay reto araka tsy hahita vokatra ao ambadika izao. Nisodrano zay ny zaraiko te tompo ao, aoka ho tanteraka amin'ny tsirara avy na lahy na vavy. Ho rakofana amin'ny rano ao Jesosy ny tsirara avy raha ody ary hiverina eto izy miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy. Mba raiso ny tanany olona akaikinao dia tenena izy Ciurere no Umbanao Jesu mae Umbanao tsy miatvatra Nasana tambony mitsy ny tarany umbanao Regny tanana misandatra regny andray fitahina mihoatra an'izay fa niraisiny hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsodrano andray fitahina ara-panahiny ianao, andray fitahina ara-materialiny ianao, andray fitahina ara-bolana ianao, raiso amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Isika rehetra ara-manao hoe amen dia mba ampahereza izy hoe manaraka antsika ny fahasoavana. Aza dimy zany raha petsy maraina samy mba mitondra diloilo tongavy eto manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraimba vao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoambavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.